Iverenantsika kosa ny vaovao anivon'ny Kaominia Antananarivo Renivohitra izay tsara fiomanana tsy tampohin'ny loza. Manoloana izay indrindra dia nanome tanana ny coopération Allemande amin'ny alalan'ny Izay hanohana ny fandaharan'asa izay hanamafy orina ny sampana miandraikitra ny fitantanana ny loza voajanaharay eo anivon'ny Kaominia Antananarivo Renivohitra. Anisan'ireo firenena voasokajy anatin'ireo marefo hiatrekan'ny loza voajanaharay ety Afrika Madagasikara. Ny fiovaovan'ny toetrandro dia mampitombo izany faharefona izany. Tamin'ny herintaona namela takaitra lehibe ny fandalovan'ny rivo-doza manerana ny nosy tafakatra 740 ireo namony ainy, 720 sy 7 sy rahetsy ny trabona, 730 sy 5 sy 4 ireo olona nafindra toerana, ary betsaka ihany koa ireo vohina teto anivon'ny Kaominia Antananarivo Renivohitra. Teto amin'ny Kaominia urbaine Antananarivo dia nisy fahafatesana anankiray, nisy olona traboina teo amin'ny 5,3 teo, ary ny olona voaterina nafindra toerana dia natratra tany amin'ny 7,4 tamoany. Nampahafantarina androany niarahana tamin'ireo mpiara-miombonantoka samihafa ny hira noforoan'ny pension natao any tanana ny vahoaka malagasy mba hiomana eo anatrehan'ny fiavian'ny loza voajanaharay araky ny fanamariana izany ny talenitserasera eo anivon'ny BNGRC. Mariana fa nanomboka ny taona 10 dia nitombo ny isan'ireo tanana ny forona amin'ny toerana iva ary tsy mitsahatra izany izay anisan'ny mampitombo ny vona amin'ny toerana tsy azo anorenana. Entanina hatrany ihany koa ny tsirairay mba tsy hanary fakana amin'ireny lakan-drano ireny izay manetsina ny lakan-drano ary miteraka ny fiakaran'ny rano ainga ny vatany vao misy ny rotsakorana. Mila miomana isika amin'ny medicine tondradrano, ny mety ho fiontsahan'ny tany.